Araba toko lafinaritra toko vavy ankafaliana no tsy dia nantokatrano amin'ity voalohan'ny volana novambra ity ary dia nasananao ihany koa anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany tamin'ity taona ity dia nitotona andro sabotsy ny voalohan'ny volana novambra ankalazana ny fetin'ny tosaina ny andron'ny olomasina no afantarantsika azy ny voalohan'ny volana novambra dia fantatra fa dia andro tsy asana fa andraisana karama ho amin'ny rapitsy kosa ny faharoan'ny volana novambra izay fetin'ny maty no afantarantsika azy kanefa dia tamin'ity androndroany ity no be mpisafidy ny namanga ny fasana izay moa no ilazantsika azy amin'ny ankapobeny ny karakara tondra voninkazo ihany koa ho an'ireo namana efa nodimandry. Tony isa-taona dia maro ireo tonga mamangy fasana manatitra voninkazo rehefa voalohan'ny volana novambra toy izao. Fanao foana zany efa mahazatra zany efa netiparazana zany. Ho anareo ina ny tena mahazava-dehibe an'le efika fahatsiarovana atao rehefa ohatr'izao? Zava-dehibe sisy hoe mahazava-dehibe fa fahatsiarovana fotsiny izay mandreny taloha zay raha tsy nisy an'le mandreny taloha zany tsy nisy zao taranaka zao koa dia fahatsiarovana anazy zany tamin'ny zavatra rehetra nataony zava-bitany zay le izy. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Le 2, c'est la fête des morts. Donc, on profite que ce soit férié le 1er novembre, fête de la Toussaint, pour venir faire une visite à nos morts. Raha ny maraina teo dia mbola vitsy ihany raha oharina amin'ny isa-taona ireo olona tonga teto amin'ny fasan'Anjanahary raha ny voalazan'ny mpiasa iray izay miandraikitra ny toerana. Efa mbola vitsivitsy izy teto an'isa-taona satria aloha na hoan'ny riva tsy fantatra fa zao dia aloha raha izao vitsivitsy eny. Misy ihany koa ireo izay miezaka mitady vola rehefa voalohan'ny volana novambra toy izao. Maro ireo mpivarotra voninkazo hita teny akaiky ny fasana toy ny etsy Anjanahary. Ratsy ny tsena raha ny voalazan'ireo mpivarotra ary voatery amidy mora ny entana. Tena tsy mety tamin'ny heritaona izy mbola azo ranana kokoa noho izao. Tena vitsy dia vitsy raha ny salanisa zany vitsy dia vitsy. Teto amiko izao olona telo no vidy voninkazo teto nefa fa nanomboka tamin'ny dimy maraina indray arakarany satria ohatra ny galaela zao lafolafo eo amin'ny 20 000 paquet. Dia misy le voninkazo majinika ohatra ny tony ataoko to zao 500 700. Ankoatra ireo voninkazo natoraly izay maro isafidianana dia misy ihany koa ireo antsoina hoe artifisialy. Arakaraka le tian'le olona zany, tian'le olona aterina moa arakaraka ilay fahefa mividy. Ireny zao mitombana 25 dia miady varotra ny olona dia any amin'ny 15 000 17 500 any. Ankoatra ireo mpivarotra voninkazo dia ao ihany koa ireo mikarama manadio fasana izay tsy mifidy taona fa ahitana hatramin'ny ankizy madinika toy ny faneva kely izay 12 taona monja. Karataka manao fasan'olona manapozany mihitsy manapa-kevitra vola tsy betsaka zao volanay vonanao zay tamin'ny heritaona dia ataonao ina ilay vola azy amenan'ny ray aman-dreny. Misy ihany koa ireo izay mikarama manamboatra ireo simba amin'ny fasana. Manamboatra amin'ny rectifier na fasana zany zay. Saiko fa zay zao ohatra mikarama kosa zay ny andananay mitsamy mety zao. Dia arakaraka le olona ihany le ihany mety mahazo betsaka eo na mety mahazo kely izay mahazo 100 000 dia vidiny anay ka asa koa zany.